Miarabanao tompo klasy tompo vavy amty alarobia fa 4 volana janoary 4 sy 2 ity a ho anao zay manaraka ny fandarana akasitrahana feno isika eto atoerana sy any ampitan-dranomasina akasitrahana ihany koa ny teknisiana zay miara-miasa amitsika ity amin'ny foibe fampitana ity fandarana ity a dia ny namana fahaly Ramananarivo sy ny namana Joso zay ao ambadika ao eo ihany koa reo teknisiana eo anivon'ny onjapeo ny MBS ny onjapeo ny radio mada zay miara mampitatsika ny fandarana miara manonja amina ora toy zao adandray sasany eo tsika no iaraka anonja ao anatin'izany fandarana zany ary amin'ny herinandro io de efa iomana vonombonina andray ireo antso antarby zay avy amintsika mpiaino mpanaraka olo-pirenena zay manam-pikasana ny aneo hevitra ao anatin'izany fandarana miara-manonja izany mpiasika indrindra ny raharam-pirenena saingy apetraka mazava tsara ny ho an'ny fepetra fandaminana fa antso zay ialoavana anarana sy toerana ipetrahana no andraisantsika ny antso ary ao anatin'izay hoe fanehoan-kevitra ampisainana ampilaminana ary misy fanaja izay tsy misy ny opa tsy misy ny endrika teny mahery miaro fiantsina zany rehetrarehetra zany tandremantsika satria dia endrim-pitazaina no totsika hoentina ao anatin'ny fandarana ny fandarana miara-manonja zay hitondrantsika vaovao hitondrantsika famakafakana ary andraisana ireo namana mpiara miasa manodina izany fandarana zany na io solombamboaka na ihany koa olotsolotra sy mpanao politika ary mpitarika fikambanana fa ny fandarana miara-manonja raha teo ihany koa zay mifototra amin'ny lalàna sy ny tantara no tena hitondrantsika ny fanadiadiana ahafahan'ny vahoaka ihany koa zany mahafantatra sy mahalala ny ambaindainy ny raharam-pirenena sy ny zavatra tokony ataony tandrify azy ary ahafahan'ny fitondram-panjakana manitsy ny lalana zay hitatana ny firenena raha toka misy zavatra tokony ahitsy ary ahafahany mandray lesona ihany koa sy manatsara ny fomba fitatana firenena mazava ho azy ny tontolon'ny fanoherana dia arifalina sy balizy ary mieritreritra ihany koa fa ampandroso firenena raha mieritreritra azy amin'ny fitondram-panjakana fa ampandroso ny fanoherana ihany koa dia manana tetikasa sy manana finiavana sy fandavatena ampandroso ny firenena izany rehetrarehetra izany a dia bangotsika ao anatin'ny fomba fanehoan-kevitra izay mahitsitsy mivatambatana ary mitantara ny zava-misy zay tonga dia tokony ho voaray avy hatrany tsy mirakolaka any am'ireo mpanaraka dia ny olo-pirenena no asaina am'izany isaorana isika satria marobe no mifanena eny amin'ny lalana eny de hoe ataovy kokoa zay faniry de rehefa mifanena ihany ko de hoe resao le resaka tataky izao mba ampahafantarin'ny olona ty resaka momba an'izao ty sy ny hoe tena tsara le resaka tantara resahanao ny zava-misy aty Afrika sy manerina izao tontolo zao tsara anaovana rubrika tahaka izany ao anatin'ny fandarana de voaraiko avokoa zany reny fanehoan-kevitra avy amintsika mivatana hoy aho eny amin'ny lalana rehetrarehetra reny ny antso atarby zay ataotsika voateo ohatra de ny antso ny avany an-tapany nga Augusta sady mpanaraka no tena anisany miondana zany fandarantsika zany de anaovana kokoa nga Augusta any an-tapany ny namana marobe indrindra ny maro antsetrany nisy namana be ny tanàna misy namana ihany koa zay ao anatin'ny fitarihana fikambanana dia miomakomana ny amin'ny fifidianana ho avy eo zany dia anaovana kokoa ho anareo zay miresaka sy mifampita vaovao amiko isan'andro ny eto amin'ny manodidina moa zany eny amin'ny faritra Varadrano any Ambodratrimo rehetrarehetra any rehefa miresaka Ambodratrimo Imery Mandroso Anjanadoria any Mahabo Tanety be Mahazaza sy ireo fokotany vitsivitsy ao mahitsy zay efa nandehanana miresadresahana dia anaovana kopakopa-tanana avokoa nareo lavitra zany toerana resahako zany kanefa miondana miara-manonja ny ery Andramasina de tsy adinonareo any Andramasina any vo avy mifampiresaka tamin'ny Ranesy tateo avy mifampiresaka tamin'ny Ngabe ny tanàna samy hafa teo ny amin'ny hoe zao sy zao ny zava-misy aty amin'ny tanàna ara-faniry mba ampitao dia anaovana kopakopa-tanana isika any Andramasina any distrika lehibe de lehibe zany torak'izay
taky izany ary tsy adino ny any Anjorobe ry Ambonga marina ary maro tsipoy ny any Ambatomanohinany zay meno atsika ny any Beronono ny any Tanety be anaty volo tanàna daholo zany resako zany any inty Mangamila zay amikaram-bary lehibe misy ny akama maro be zay manaraka ity fandarany ity tononikotran'izay satria miantso isan'andro ianareo dia tsy maintsy ampitana izany avatra izany. De iresaka mihitsy isika ny phénomène zay manahirana ny firenena am'izao fotoana zao ary sako diavatra isan'andro mantsika de manaitra an'izay foana hoe nde ho aiza ary ty Madagasikara ty ary inona ny tena andrasana reto mpitondra fanjakana reto, mbola azo antenaina ve reto mpitondra fanjakana reto zay manery amin'ny Madagasikara tsy maintsy mandroso nefa rehefa dinihana ny zava-misy amin'ny akabiany dia sarotra no hahatsapana sy hatarafana fa tena androso Madagasikara raha to ka izao principe raha to ka izao azo heverina fa fomba na gouvernance amina régime rajoelina izay sady sadasada tsy mamevana ny tena gouvernance makany amina tena développement fa gouvernance makany amina tena hoe fanjakana baranahana fandikan-dalàna samy hafa zany no hita am'izao fotoana zao dia malahelo no man'ny faly ao ambadika ao moa ny zava-misy any am'izany commune rurale na andrano miely zany commune rurale Andranomely ho resahantsika ho fa mbola tsy zao no resahantsika aiza ve ka ny tompon'andraikitra zay heverina indray fa ny hoe hitsikitsika natao hivavahana ny heverina ho fanjakana ny heverina fa ho mpandrindra ny filaminana no heverina fa hampandro tany no raitsy kombakomba ao anatina famonoana tompon'andraiky mpanjakana eny anivon'ny commune avy amina mpitandro ny filaminana zay napetraka hampandro tany eo anivon'ny tasina détachement autonome de sécurité zany zava-nisy tany amin'ny district Anakazobe zany miaraka amina chef fokotany zava-doza izany satria tsisy nieritreritra an'izany hoe ny mpitandro ny filaminana ny chef fokotany no lasa dalo mamono be ny tanàna mandroba ary maka fananan'olona zany zava-misy de hitatsika amin'ny soratra zay nambara ampejin'ny tribunal de première instance Anakazobe de vakitsika mihitsy izy tahaka izao ary isaorako faly namoaka izany satria tao amin'ny pejin'ny tribonaly ho amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tany Akazobe no namoaka azy de zao le izy fampitaham-baovao mahakasika ilay rara fanafiana na afatesany be ny tanàna CR Andranomiely ny 7 janoary 2024 ny atao hoe CR dia commune rurale, CU commune urbaine tsaro fantatsika zany ka ity CR ty zany de commune ambanivohitra Andranomely tamin'ny 7 ny volana janoary 2024 so de 424 angamba ty faly ve ya vitatsika eo ihany le izy androany fa 2024 ny volana janoary 424 no noentina teto amin'ny parquet Anakazobe ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny section de recherche criminelle gendarmerie fiadanana mahakasika ny tranga fanafiana nyseho ny 7 ny volana janoary 424 io ary de tonga de fahitatsika le izy 2024 fa tsy 2023 tery ambony zany diso tao amin'ny CR Andranomely ka nahafaty ny maire tao an-toerana be ny tanàna zany olona misy asivy no nitsambonina tamin'izany ka iahina ho misy fandraisana anjara am'izao raharaha izao miaramila dasa io le niteneniko teo détachement autonome de sécurité miasa ao an-tanàna Andranomely ny 5 amin'izy ireo chef fokotany ny 2 olon-tsotra ny 2 noenjehan'ny procureur izy ireo ho nanao von'olona nomanina na asasina nanao halatra amin'ny tapiadiana ny raitsy kombakomba tamin'ny fanaovana von'olona sy halatra na nerolona andovola tsy ara-dalàna vokany nampidirina ponja vonjomaika eny tsy hafa ny miaramila 5 chef fokotany 2 sy olon-tsotra iray ao amin'ny Fonjabe Akazobe olon-tsotra iray hafa natao fanaraha-maso Maria na fasazy asantery-vozy na mandra-pahafaty no miandry ireto voapanga raha voafatotra ny mahameloka azy ireo ahitana marina nefa dia mitohy eto amin'ny fitsarana Akazobe ny fanadihadiana
mahakasika ny raharaha. Azotsika atsaina ve ny gravité na ny asarotra an'izany resaka sy adevitra no resantsika izany, satria mpitandro ny filaminana karamain'ny vahoaka andraisan'ny fanjakana fanapahan-kevitra ary nampiofan'ny fanjakana nanao adiditra amin'ny fanimpom-pirenena no lasa dahalo mamon'olona mandroba fananan'olona, manao asasina sefokotany zay ankinan-javatra lehibe amin'ny alalina maha-subdivision administrative azy no manao adalàna miray tsikombakomba amina famonon'olona tahaka izany. Zany no zava-misy ho an'ny eto Madagasikara. Ireo hitantsika ireo 2, 4, 5, 6 reo zany le miaramila 10, reo le sefokotany 2, reo olon-tsotra 2 nambarany tribunal de première instance Akazobe tao amin'izay fanazava-kevitra izay. Tsy vazao tsika no nare fa misy fanofana fitaovam-piadiana atao mpitandro ny filaminana ho anadalo. Tsy vazao tsika nare fa misy anko zandary miray tsikombakomba amina dalo. Ary tsy vazao koa tsika nare fa misy miaramila ihany koa zay manapatra fahefana ary miray tsikombakomba amina trangan-javatra ao anatin'izay hoe halatra sy ao anatin'izay hoe fanafiana samihafa izany. De zao miariary vao manomboka ny taona vaovao ratsy ho hitan'ny rehetra. De hatraizany fahatokisany vahoaka ny mpitandro ny filaminana any ambanivohitra rehetrany. Iaina n'isan'andro san'andro nefa ny fahavoazan'ny vahoaka malagasy leo monina tsy te hipetraka any ambanivohitra ka manao exode rural satria leo amin'ny fiainana any ambanivohitra izany. Zany rehetrarehetra zany hoe tsika atao anatin'ny fanadihadiana amin'izay takatry ny saitsika mampita ny vaovao. Fa ankoatr'izay ino mandeha fa mbola vaovao any Akazobe ihany raha azo namana faly fa misy kidnapina hatramin'ny alina any amin'ny distrikany Akazobe. Misy olona 3 lasa, misy voatifitra tao anatin'izany kidnapina izany. Zany ny fahorian'ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao, de ohatrany hoe mitantara zava-doza foana faniry, ohatrany hoe mitantara zavatra mampiorokoditra foana, ohatrany hoe tsy maintsy mitantara zavatra hafahafa foana fa tsy zavatra tsara ve ho tantaraina. Kinona ary ny zavatra tsara ho tantaraina? Le mandona fo le mahakasika vahoaka mihitsy ny zavatra iaina n'isan'andro san'andro. Voafakomaly ny fandevenana zaza velona teto Madagasikara isy an'izany. Iny amin'ny faritra Atsimo-Nosy iny. Vao tamin'ny herinandro fanapahan-doha tonga eto Antananarivo renivohitra tsy ray tsy roa fa manodidina ny 3. Ny fanolanana tsy fankahitana manerina Madagasikara. De ity indray ny mpitandro ny filaminana mihitsy. Na izany na tsy izany aloha mahafinaritra ihany mijery ny fanehoan-kevitra ireo tompon'andraikitra lehibe amin'ny fitandrona ny filaminana ny amin'ny hoe tsy zo firen'ny jiolahy akory ny asan'ny mpitandro ny filaminana. Ary tsy tokony endrika fanapara-pahefana satria rehefa mandeha ny adevitra indraindray ianao de gaga ihany fa maninona ary samy mpiasa-panjakana rehetra zao fa ahoana ny mahitahita, ahoana ny afaka manana sy manao investissement lehibe mihitsy reto mpitandro ny filaminana reto. Efa tohatra mba fatafantatra ihany ny hoe aiza ho aiza manodidididina ohatry ny ahoana ny gris na ny indisy amina karama. Tsy te hiteny zavatra betsaka tsika ao anatin'izany adevitra zany. Fa mampieritreritra ny zavatra ohatr'izany. Ary zay no mahatonga antsika hiteny ny aminy hoe ho an'ireo minisitra niala teo aloha nanahoana ny déclaration na patrimoine izy niditra teo, nanahoana ny mombamomba azy, nivoaka eo izy bebe atoka tsara, bebe kibo tsara, miravaravaka volamena, gourmety, vangovango, chevalier, ratsambatany rehetra. Manahoana ny valeurany, ny objet, ny retraretra nanany. Ahoana reto vao miditra reto, ny déclaration na patrimoine ny reto. Mba hialana amin'ny hoe sehatra hampananakarena lay fahefana ho an'ny eto Madagasikara. De lasa le vahoaka zany no fahafankihoany amin'izao zava-misy zao. Vakitsika ny vaovao anankiray izay manahirana. Io efa navoaka amin'ny faly io le izy mikasika ny zava-misy amina resaka
kidnapping. Tonga de raisitsika avy hatrany. Mahafinaritra ty radio anankiray ity izay namoaka ny vaovao radio fivoarana. Talata angavo, ray maty, 3 lasa takalinaina. Nitrangana fanafiandalo mahery vaika indray tao amin'ny tanàna tsinao hoe Tanetibe, Fokotany Androva Atsimo commune talata angavo, district Anakazobe ny aliny talata 13 janoary 2024. Niakatra tanàna ireo dahalo, tsy latsaky ny 20 ny rongo fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy siantsy. Drefitra nandritry ny 30 minitra ny basy. Vokana, lehilahy iray no maty, izay raim-pianakaviana 12 taona. Vehivavy 3 lasa takalinaina, ka vehivavy kely 19 taona ny ray raha vehivavy lehibe samy 10 taona ny roa. Akoatr'izay dia vehivavy ray hafa naratra mafy. Lehilahy ray hafa koa ny voatifitra teo amin'ny lohany. Efa mandray ny andraikitry ny zandary taoriany fampitambavao avy amponina tao an-tanàna. Omaly zany. Tany Akazobe district. Fa omaly ihany koa ny vita ny fitsarana. Sy fanadihadiana marimarina kokoa ary nitazonina amponja vonjimaika andreo miaramila. Antsefa ary ireo Fokotany roa any amin'ny fonja Anakazobe. Ary nefa kidnapping sy asan-dahalo tsy hifankahitana. Mitandro ny filaminana tokony hanao ny asany. Raitsy kombakomba ny dahalo. Taiza nisy izany ho an'ny teto Madagasikara raha tsy amin'izao régime izao. Insécurité tsy hifankahitana. Resantsika izany satria ho avy eo miaraka Tondrina Motarson Alleluia izay hiara-dalana amintsika ho an'ny fandrindrana amin'ny fotoana amin'ray sasany izy hiaraka amintsika eo rehefa avy eo. Iresaka ny tena style de gouvernance amin'ny ankapobeny miaraka amintsika ny tena kosinga Motarson. Alaizana izany ihany koa ho resantsika ty resaka fanjakana manao androsy ity. De mety hisy gaga, mety hisy tezitra. Efa maninona dia atao an'izany le fanjakana. Ny androsy manko dia ohatry ny heverina olona mpangataka. Fa zay mihitsy ny antsintsika ny adevitra satria gaga sy talanjona ihany raha ohatra ka heverina fa fanjakana zay mieritreritra fa ilahatra amina firenena matanjaka aty Afrika. Mieritreritra fa manana filoham-pirenena mahiratra sy gagana zao tontolo zao rehefa maneho hevitra. Mieritreritra fa fanjakana mahavita infrastructure lehibe ary eo tazany zao tontolo zao ny masony. Ary mieritreritra fa fanjakana mahavita foto-dravitra asa manara-penitra kanefa WC-koly angatahana ho an'ny olom-pirenena. Eo vakitsika io fanehoan-kevitra raha matoa minisitra. Anko vareo ianao. Roa herinandro monja tao aorianan'ny fametrahana an'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny gouvernemanta dia mangataka pahabe maso ny ministra ny fanabeazam-pirenena fa tsy ampy W. Vakitsika izany. Tsy ampy roa tapisaisa i table banc W na W eny amin'ny sekolim-panjakana. 5,400 45,000 W isataona natokana hatreto ao anatin'ny teti-polam-panjakana. 100,000 ariary na ray hetsy ariary hatramin'ny 5,000 sy 10 hetsy ariary na 250,000 ariary ny W ray. Fiara-miasa ny rehetra sy lalam-bola maro samihafa ny vahaolana aingana sy maritra na antsoina hoe financement multi-acteur. Vonina vena ho an'ny W iray isataona ho an'izy ireo. Tsy manome vola fa manolotra W. Voreo olona. Fa nga tsy manambola ty fanjakana ty e. 14 millions d'euros ny vidanana logiciel Predator. Avy tany zany. Manao W ho an'ny mpianatra malagasy. 151 millions d'euros ny vola trosaina amin'ny trésor frantsay hanaovana fatifatim-by miantona teleferika. Vola be tsy hifankahitana ny tadiavina ny tsy mahabe omby meritsy atosika hanaovana an'ilay tanàna vaovao tsy mety tafarina. Ary vola be tsy toko tsy foroana nefa nanaovana an'ilay tanàna navadika tambarin'olona ny tsetsemana fotaka teria talata ny volon'ondry ambolo mahazo any Sadabe. Na moambola anarivo ny lavitrisa teo anivon'ny tapombola-panjakana autoroute na lalam-bengodana.
vola very natoraka teny amin'ny varavarakely tokony hahafahana manao zavatra de tsy menatra amin'ny andro atoandro ministry ny fanabeazam-pirenena mangataka tolo-tanana ho an'ny olom-pirenena fa mitady W roa tapitrisa ho an'ny zaza malagasy. De inona zany le sekoly manara-penitra natsangana ndre riavan'le fanjakana 5 taona lasa zay ay sekoly foana fotsiny fa ao anatiny tsisy fitaovana ampy ampianarana any zaza malagasy ary tsisy mpampianatra raha teo ihany koa ampy ampianatra an'izy ireny zay tsy ampy formation na fiofanana. Sombony kely zany resahantsika zany ny am'ireo kaprisy ny fanjakana zay nitrosana sy nandaniam-bola be akoatry ny vola lany amin'ny jirama sy 100 miliara dariary akoatry ny subvention zany jirama zany atoraka amin'ny varavarakely kanefa tsisy retour zay ny investissement zany makany amin'ny jirama de very fotsiny volam-panjakana very fotsiny volam-bahoaka de tsy mahavidy W ny ministera gouvernance inona zany taiza teo amin'ny raharam-pirenena nisy anjany efa nangataka W ve ny fanjakany Marc Ravalomanana fony tompo Clara Davidson Ndreparana ministry ny fanabeazam-pirenena efa nangataka W ve ny fanjakan'Andriamatoraka Marc Ravalomanana fony nga Ianjanindrina Razafinjatovo ohatra tao anatin'izany ministera izany na mety olo-kafa ihany koa miezaka mitadidy a ho an'ireo ministra mifandimby rehetra efa nangataka W ve ifanohy ny fulgence tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Nezeba tamin'ny fotoanandro efa nangataka W ve Isaki Simon ministry Ratsiraka efa nangataka W ve tompo Clara André Nelson Théophile ministry ny fanabeazam-pirenena tamin'ny andro Andriamatoa de Ratsiraka sia na i Paul Larabary na Volaingy Marie Thérèse nangataka W ve fa zany asan'ny fanjakana no mitady satria ny fanjakana dia manao ny coordination manao ny fanamorana ny filany vahoaka amin'ny akabeany fa tsy fanjakana manao fitantarana épicerie so ONG ny atao hoe fanjakana ka hitady fitserana sy fanampiana eran'io eran'io tsy zany natao hoe fanjakana olona sahirana ara-piainana ka mety tsy anana vahaolana ahafahana mitsabo tena no manao tolo-tanana olona mety tratra ny vona tsy nampozina ka tsy manana fahefa-mividy no mangataka tolo-tanana ary fikambanana zay verina fa hanao asa soa ho an'ny mpiarabelona no manao mangataka aide amina organisme maro samihafa agagy ianao mbola tsy tapa-bolana akory ary mbola tsy tafapetraka araky ny tokony izy ihany koa ny organigramme samy hafa zay tokony hoekena eny anivon'ireny ministera ireny ao anatin'ny conseil des ministres efa adevitra hafandray zay efa niomana moa ny vahoaka malagasy hoe tsy maintsy isy adevitra vaovao ndray azagagy satria zay ny atao hoe fanjakan'Andriamatoa Andry Rajoelina de io sika mahita an'izany adevitra zany eny ara topilasy topa ho resahanay zay rehefa avy eo fa am'izao fotoana itenenako zao de miomakomana ny any Toamasina ao amin'ny gymnase Gouvernance Soavita amin'ny hanatanterahana fotoam-pivavahana zay anaovam-beloma farany Andrakoto Malala Henry na Riribe zay ao amin'ny gymnase Gouvernance Soavita kasirano ny fianakaviana zay napita ny vaovao taty amintsika taty satria reo tompon'andraikitra manam-pahefana ao atoerana dia samy efa nanao ny fitsidiana fa mangina ary nitondra teny ho an'ny fianakaviana na zany préfecture na ny gouvernora na ny fiadina ny commune ambony vohatra Toamasina zay anisany nanampy raha teo tamin'ny fahazona ny gymnase Gouvernance Soavita ary nanampy ny fianakaviana raha teo satria zanak Tomas ny Riribe dia efa samy nitondra ny adetana na ny distrika sy ireo sampana maro samihafa arakasa izany. Ny candidat ny solombamboaka ny Toamasina ihany koa Andriamatoa Roland Ratsiraka dia anisany ame voninahitra ary mivevezy eny amin'izany toeran'izany maka hery ny fianakaviana sy ny namana mpiara mitolona araky ny fampitambavaovao raitsika. Mazava ho azy moa ny solitenan'ny mpitolona amin'ny akapobeany ny fanoherana Tarihan-Tsarahamy Edouard sy ry Razanakoto Marcelin dia any toerana rehefa avy navita didy teto Antananarivo ary nanatitra ny razana any Toamasina. Afaka ora vitsy zany
dia hanatanteraka ny fitaompivavahana sy ny fanitriana nofo mangatsika andriribe eo amin'ny simetiera ny vahoaka ny tomasina zay efa manao ny fandaminana ialo amin'ny gymnase gouverne ny soavita rehefa aveo nosika fa andry ampiadanana riribe ary dia hotoizan'ireo rehetra na tsy ary fa zava-dehibe ny ezaka sytolona nataony izany fitiava-tanindrazana zany ao amin'ny fijoroana ny marina ho amin'ny tena fahafahany Madagasikara fahaleovantenany Madagasikara sy hametrahana demokrasia tena izy. Miaraba tontomota. Miaraba faniry. Tratry ny taona. Tratry ny taona aika faniry. Amariny zany de miaraba ny rehetra koa zay manaraka izao fandaharana zao dia fahasoavan'ny tompo ho amintsika isam-baravarana ary dia hitondra famindram-po lehibe avy amin'ny tompo atsika ity taona 2024 ity ary de tsy andao atsika izy na amelatsika irery eny ary faniry eto sika zao zany eny am'le fandaharana ka za moa zay mihitsy natsona le hoe ndao anao angarety ndro zaka za ngery faniry tsy mpanao gazety ianao mpanao gazety mahay mitantara hoe zao ny fandehany aty za tsy havanana loatra am'izay de tsy teo fa mba raha mety de mba saika iverina kely am'ireny resaky reny ary faniry ndaso ary aloha ho avy antsika tontomota fa zao aloha zany apitaiko aminao aloha zany ny afatra marobe ny aminy hoe rehefa mba tonga ao tontomota mba tsy ho be ekipo zany de anomana an'izay re matorakoto andrina mortarson alleluia zay consultant antsika moa zany de miaraka manao fanadihadiana sy fandarana amintsika asay vakiny tontomota batsilana mihitsy io jirama tsy mety tafariny io asay resahan'ny tontomota mihitsy ity resaka hoe tena anondrana zao ataony doro isika fa zany ray manko ny vitesy ny fitondram-panjakana fa hoe vola be tsy toko tiforoana tsy hitanono fanamarian'ny olona zay satria hoe vao maîtrisen'Andriamatoa Motarson zany resaka zany satria intéressant be zany sujet zany hoe inona moa isaky ny andray fanjakana sy fahefana le olona io tamin'ny 2018 dia anisan'ny nentina teo ambony latabatra ny adevitra ny aminy hoe io volamena io no kitro ifaharany volantsika eo anivon'ny banque centrale sy devisitsika ay fanondranona volamena ntsokosokony nisy de vetesina ndray am'izao fotoana zao zany ndra raha-mbolamena hoe tena anao famokaram-bolamena be tsika ka ampiomaniko tontomota zany satria tena olombe no nyresaka an'izay tampoko zany mba ampitaina aminao zany de mba homaninao ao anatin'ny fanazava-kevitry tontomota lizy fa za teo ny resaka style de gouvernance hoy satria ty moa zany ohatrany hoe tena nahazo fanjakana de le famira-piratanjavatra moa reo communication reo olo reo zany de milalao an'izay hoe de manao recrutement misy de misy castine misy de ohatrohatran'izao ny endriky ny fomba fandraisana an'ireo ministre de CV amanjato no hodiniana sy hotiliana nefa rehefa dinianao le izy toatrany tsy de makaiza loatra fa ohatrany le tena gouvernement tamikisakisaka teo ihany nakisaka makatsy makary de zay teo alohany naverina de rehefa tsy naomby antanana Tananarivo de mody atao amin'ny aménagement du territoire de ary amin'ny culture sy ny communication de atao ary amin'ny enseignement technique sy ny formation professionnelle de mivadibadika hoe ny sasany sady fizahan-tany no menany ny asa tanana zany hoe rehefa avy ny sarana ny départementa de misy atambatra kely ndray mikisakisaka hoa le izy fa asa inona ny résultat attendu anatin'izany fa tontomota mino fa manakambara andao aloha iverenina satria te hiresaka amin'iny resaka adevitra ara-tsosialy iny ianao ka iverenantsika zany le resaka hatram'izay aloha zao mantsy ry faniry betsaka ny olona tonga ty amiko tsy hoe tonga ty amiko fa miona amiko sy ohatr'izany na reo tale samy hafa ny toerana lehako sy ny ohatran'izany dozy hoe tonga de teneniko amin'ny fomba fitenindry zareo azy vous avez ouvert un boulevard pour Rajoelina tena nanokatra lalambe ho an-Rajoelina nareo dozy hoe zay ny fomba filazanareo azy fa ny fomba filazako azy kosa de ohatrohatry zao tsy nanao diso reo kandida anaky 10 reo raha ny teny aminareo hoe tsy marina ny liste électorale misy tsy mety eo amin'ny fitsarana ACC misy tsy mety amin'ny fomba fitantanana maro samihafa ny amin'ny préfecture samihafa de nanao izy hoe mila ahitsy zany diso ve zany mariny zay
maro tsisy adikevitra zany zay de nanao hoe misoratinareo any amin'ny liste elektorala mba ahafahanareo mifidy rehefa tonga fifidianana filoam-pirenena tozy zareo de rehefa aveo zay tsy nasainareo mifidy zany ve tsy fanambakana dozy aho hoe andraso aloha zavy oka le resaka niovange ho ale zavatra rehefa aveo e teo ao talohany hoe sy marina le liste elektorala taorianan'izay potra le hoe vazanga rajoelona andro nirina rajoelona de hoe ahoana no ilatsahany vazaha ho amin'ny filoam-pirenena de nandahany zay ny kandida anankifolo hoe mba alao samy gasy na ahoana liste elektorala seny tsy zay ny priorité aloha fa le vazaha de zay ny fipetraky le raharaha de niady an'izay de nidina an-dalambe fa zao ny zavatra mitranga manazava am'le olona ny fomba fijeriko a zany azadino fa ny environnement international tam'ireny ny tany anizy tany Mali ny tany Afrika tany saika tonga de voaongotra daholo ny tafika frantsay tao anatin'ny fotoana vetivety dia inona ny zavatra nitranga tohatra nyreto ireo antsoina hoe Wagner to nanampy an'reto tafika afrikanina naka an'le fitondrana zay ny environnement international nisy tany amin'ny volana osiny ohatroatra zany zavatra mitranga eto Madagasikara miditra le fifidianana taraina amin'ny PTF ny ONU sy ny etsetra kandida anankifolo hoe ahoana 12 moa zany izy zao zay ny tenenina tamiko hoe ahoana ny fipetraky tiraraha eto Madagasikara ty fa mba ampio zay fa efa tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony zao ny zavatra mitranga zareo tsy te hanosika an'le fitondram-panjakana malagasy ikisaka koa anao ohatry ny any Afrika hoe de hiditra ny Wagner de anao coup d'état zavatra azony eritreretiny zany de ohatrany tsy mandaty tsy manaiky izy fa de nalefa ny andeha le fifidianana de tonga le hoe aza mifidy zao angelo zao no ka zava amitsika malagasy rehetra manaraka an'le fandarana na nandray anjara tamin'ny fifidianana na tsy nandray anjara marina fa tsy mitovy zany de ho lany foana ngy andro nirina rajoelona satria efa niomana tamin'ny alabato tamin'ny fomba maro samihafa zareo ary nanteo arange ny kandida siteny ange nanaprova fa be de be ny tsy fahamarinana ny tranga tao anatin'le fifidianana de natao lany izy zay zany ka eo nareo manao hoe mametsiny angambonareo zay moa fomban'ny olona rehefa ohatr' zao le résultat fa zao tsy mahatsiaro nanao diso kosa ny taty amin'ny ankilany satria ny adiny marina ary ny adiny rariny ka de zay de miara misentotsika fa tsy zao tsy fampisentosento lava eto akory tsika menakavy fa hoe ahoana ny fomba etrena indray ny zava-misy tsaroko tsara ny zavatra nitranga teny amin'ny fiarabana ny filora valomanana teny amin'ny faravohatra fa zay ny teny na ny tanora ty mana ny vehivavy ty mana ny olom-boafidy samy hafa de ahoana zany fa zay teny efa vonona mihitsy zao de nyresaka zay sy député tam'izany hoe mba azono mitovy ve mifahazahotsika ny zavatra teneniny reto olo reto fa ohatra ny teanao amin'ny filora valomanana izy hoe de ahoana ny toy an'izao zavatra zao fa tsy marina ny nazahoninga andro rajoelona fitondrana de zao nefa tsy hiditra am'izany mihitsy zany resaka zany ny antoko tim aloha hoe hitarika am'izao zavatra tsy manjarinjary rehetrarehetra zao fa de ny teny fotsiny hoe teny président député aza avao le zavatra doziny député hoe zao ny lalàna zao ny nataon'ny ACC tsy ara-dalàna sy ny etsetra nangina le olona fa ny zavatra tiako resahana am'ireo olona reo filora valomanana efa ny teny hoe tsy aka fitondrana amin'ny maha fitondrana azy ange no ilainy fa le hoe mba aka fitondrana azona mampandroso an'le firenena ka raha aka fitondrana ao anatin'ny korotana venao de ampandroso firenena zany tsy marina noho izany tsy mikirisa makany am'le eritreritry le olona hoe zay efa vonona mihitsy am'izay zavatra rehetra hitranga tsy zany mihitsy le tiana atao ka de mba hoentina fotsiny zay satria zao mila mahatokonareo marina le teo hoe nasaina ny soratra anaranynareo ny omanynareo hifidy rehefa aveo tsy asaina mifidy de manao nareo hoe de ahoana zany mampatoky anay ve zany le antony maro samihafa tranga tam'ireny fotoany reny no nahatonga an'izany fanapaha-kevitra zany marina fa tsy nitovy hoe
raha nisy deuxième tour nalany ihany ary rajoelona mety tsy mitovy ny fipetraky ny raharaha zany fa tsy adikevitra zany fa nyzavatra mitranga io ny eo nanendry gouvernement izy a reo ny ministra de ny secrétaire d'état tsy raha tasé any amin'ny premier ministre tsony a fa any amin'ny présidence misy gouvernement amin'ny endrony roa hafahafa zay le izy en principe manko ange zany a saika nahazatra de hoe misy hoe secrétaire d'état iny fa secrétaire d'état any de zao hoe misy ministère eo amboniny zany zay mihitsy ohatra hoe ny secrétaire d'état en gendarmerie nationale zany a de eo anivony ministère ny défense nationale zay le izy ny secrétariat d'état ohatra zany amina resaka ndeha ataotsika hoe inona moa zany le ny foronina tamin'ny teteza mity iny momba ny resaka raharamba iny sy ny sisa eo ambony ministère ny affaires étrangères fa za zany mbola tsy nahita ny hoe secrétariat d'état zany mety enina fito valo tsy fantako nisany a fito de any amin'ny présidence de tro mieritreritra hoe fa nga izy ty direction chargé amin'ny projet présidentiel tsy direction chargé amin'ny projet présidentiel efa nananganana an'zany inge tamin'ny organigramme ia5 passé tao amin'ny fiadinan'ny république zay lasa ministre ny communication